Ho aminareo any ariavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mikeleza aina ho fanavotam-pirenena. Mikeleza aina ho fanavotam-pirenena. Misongadina zany eo amin'ny mofinainantsika anio. Bokin'ny Estera toko 4, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5. Mikeleza aina ho fanavotam-pirenena. Efa miatra manaina, efa mbiakoditra tokoa ankehitriny ny loza manambana hanjo ny jiosy rehetra eran'ny fanjakana tamin'ny fanapahana Babiloniana, tamin'ny nanjakany Aserosy mpanjaka. Tsy netiny ankoka teo anatrehany Hamana izay voatendry Aserosy mpanjaka mantsy Mordekay, dia nihitatra ny raharaha ka niteraka hatramin'ny famoahana didy andringanana ny jiosy rehetra eran'ny fanjakana. Tsy Mordekay lay nandà, tsy iondrika fotsiny no tetehana haringana, fa ny jiosy ny firenena ray manontolo mihitsy. Efa didy zany, efa lalàna voatomboky ny fitombokasen'ny mpanjaka zany, ary efa nahely eran'ny tany rehetra fa ny 17 ny volana Adara, zany hoe ny 17 amin'ny volana 12 no anatanterana an'izany ka ho aringana ao anatin'ny ray andro monja ny jiosy rehetra. Tsy nanaiky Mordekay, ary nasehony tamin'ny fomba rehetra ny fikelezanainy hanavitra ny firenena, tsy ho azon'izany fandringanana izany. Rehefa mamaky tsara ity mofinaina ity isika, dia indro hitantsika eto fa voatantara eto avokoa ny sehatra rehetra izay misy, zany hoe ny antsehatra tamin'izay azony atao i Mordekay. Teo zany teo anatrehan'ny mpanjaka, na dia tsy azony nihaonana aza ny mpanjaka, dia nitaraina sy nidradradradra mafy teo anatrehan'ny fahefa-panjakana izy. Fa teo ihany koa ireo mpiray tany razana taminy, hitantsika eo amin'ny andininy 7, ny satokony amin'ny fanjakana rehetra ny amin'ireo jiosy, dia nitaraina teo anatrehan'ny jiosy mpiray tany razana aminy, nasehony tamin'ireo izay mpiray tany razana aminy ny alahelo. Ary indrindra tamin'ny lafim-pianakaviana dia hitantsika eto ny fandraisany tamin'ny Estera izay vadin'ny mpanjaka, Estera izay tsy iza fa zana-dralahy Mordekay ihany, fianakaviana akaiky ary taizany raha teo zany. Izy ary no nanao izay nahatonga ny Estera teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny mahavadin'ny mpanjaka azy. Ny kely aina fatratra, ny lofo tamin'ny sokajy sy sehatra rehetra izay hitany fa azo nidirana i Mordekay. Inona ary no nataony tamin'izany? Rehefa jerentsika ny zavatra nataony Mordekay, na teo amin'ny fahefa-panjakana Babiloniana, na teo amin'ireo izay mpiray tany razana jiosy tahaka azy, na dia tamin'ny lafim-pianakaviana, dia ray ihany no nataony Mordekay. Ny saona, ny tafilamba fisaonana, ny oson-davenona, ny vavaka, ny fahadianana. Nanatanjaka ny vavaka sy fifadikany ny Mordekay hanavotana ny firenena. Zavatra lehibe ry havana hitantsika fa manavitra ny firenena zany vavaka sy fifadikany zany. Hitantsika fa rehefa nibebaka ny mponina tao amin'izay nitoriany Jona teny, dia ny fahadianana ny mpanjaka sy ny vahoaka dia nanenon'Andriamanitra ka tsy nanome ny loza ho azy ireo. Ry havako malala ho mitompo, tena misy idirantsika tsiraray avy mihitsy kainy amin'ny hanavotana ny firenena.
Indraindray tsika lay mpanamana hoe ka inona no idiranay amin'izany, tsy manandraraha amin'izany zahay, ho an'ny mpitondra zany raha mba nahay zay de mba zay no nanao teo. Tsia, tena fiainana kristianina madio rano ny fanavotana ny firenena. Anjaran'ny kristianina tsiraray avy izay mino, izay nantsony ny tompo no mifady hanina, mivavaka ho fanavotam-pirenena. Ary mitaraina fatratra, mikely aina eo anatrehan'Andriamanitra ho amin'ny firenena. Haintsika tsara anie ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa raha ny oloko, ny olon'Andriamanitra, ny olona izay nantsona tamin'ny anaran'Andriamanitra no ho avy anetrotena ka hivavaka, hitady ny tavako, dia hiaino any an-danitra aho izy ka maelanelona ary anasitrana ny taniny. Amin'izao firenena tafiditra ao anaty kizo fara izao, amin'izao firenena izay mitsitongana izao ny fiainany, dia miandry anao ry kristianina, miandry anao ry mpino, miandry antsika tsiraray avy hanavitra azy ny tanitsika. Aoka tsy ilavolefona isika eo anatrehan'ny vavaka izay efa ataontsika isan'andro, fa hanohy izany, eny, hanohy hatrany. Aoka asehontsika ny maha-kristianina ka hitondra ny firenentsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay fa nandre ny teninao, teny izay maneho ny asanao eo amin'ny taninay sy ny firenenay, maneho fa Andriamanitra tsy mijery fotsiny ianao fa mihevitra izay hahasoa. Dia tsaroanay fa nanavitra ny jiosy rehetra teo amin'ny fandringanana sy ny haratsiam-panahiny amany ianao noho ny amin'ny vavaka izay nataon'ny mpanomponao. Ndreto izahay kristianina, mitondra ny firenenay eo anatrehanao, mitondra ny taninay, ireo mpitondranay, hifonanay eo anatrehanao ny amin'izay helony rehetra, hifonanay eo anatrehanao ny amin'izay tsiny ny vahoaka, tsiny ny mpitondra, fa mamindrafo ianao ka mamela heloka. Avoto Tompo ny firenenay, ireo izay tratrany tsy fanjarian-tsakafo, ireo tratrany hanohanana, mosary, ny kere, ireo izay tratrany fahantrana amin'ny endriny maro samihafa, entinay, hitalaonay, hiangavianay eo anatrehanao. Dia mijery Tompo ka mianatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Misaotra Tompo. Amen.